Manotra ny arahaba tompoko indra tolotra an'andray ary mivinany teatry ny antsika ato anatin'ny 3 andro manaraka. Raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia misy an'ireto tankoron-drahoan'ireto ato amin'ny ranomasimbe indianina. Raha araka ny vinavina moa dia manana herijika hitombo hery ho lasa rivo-doza ihany izy amin'ity herinandro ity. Na izany na tsy izany aza nefa dia tsy ahina hoe andalo aty Madagasikara na akasika antsika izy zany fa hiezaka nalavitra hatrany ny morontsiraky Madagasikara. Etsaka ilan'izay ihany koa mandrafitra ny toetry ny androntsika dia alizay hatrany, vokatra izay dia hitoy hatrany aloha ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ny ilany Atsinanana Madagasikara kosa dia saika andrahona amin'ny ankapobeny raha na erikerika manify ihany izay any Mangoro sy ny ilany Atsinanan'ny Analamanga. Ny orana kosa dia saika miparitaka ihany any amin'iny ilany andrefana iny izany hoe aty amin'ny atan'ny Melaka, Bongolava, Menabe ary ny atan'ny Fatra atsimo andrefana. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia afana hatrany aloha ary afana be hatrany ny any amin'ny tapany atsimo nosy iny, mety ananika hatrany amin'ny 70 degré celsius mihitsy ara fa amin'ny alakamisy any no vinavinaina ahitana fidinana izay ho antsika aty amin'ny manodidina ny Sakara, Akazoabo, Betoky atsimo ary Ampani. Andao no jerentsika amin'ny Antsipliana mety ho tetry ny andro ao amin'ny Rapitso maraina azo orana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny morontsiraka Analanjorofa, ny faritra Atsinanana, mitatra hatrany Avatovavidifinany sy ny manodidina ny Farafangana. Saika andrahoana kosa amin'ny ankapobeny ny ilany Atsinanana iray manontolo raha arahana erikerika manify izay ho antsika any amin'ny manodidina ny Mangoro sy ilany Atsinanan'ny Analamanga. Ny faritra sisa rehetra moa ho maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia toy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny manodidina Sambava, Antalaha, Analanjorofa ary ny faritra Atsinanana. Torak'izay ihany koa ho antsika any amin'ny atsimo Atsinanana any. Azo orana malefaka kosa na orana tandrifindraona amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny faritra Diana sy ny manodidina ny morontsiraka Sofia iny. Torak'izay ihany koa ny aty amin'ny manodidina ny Ankazoabo, Beroroa ary Sakara. Azo oram-baratra kosa amin'ny ankapobeny ny any amin'ny Menabe, Melaka ary any Bongolava. Torak'izay ihany koa any amin'ny faritry Boeny. Ny faritra sisa rehetra moa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko, mety hibalika mihitsy ary ingaby masoandro indraindray. Raha ho an'ny maripana voatombatomba ho amin'ny Rapitso izao dia tsy dia misy fiovana firy aloha fa saika mbola angatsiaka hatrany maraina fa ny atoandro izy dia saika nevikevoka hatrany. Antsika eto amin'ny afovoantany izao eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 19 degré celsius any ambany indrindra. Raha toa kosa ka manodidina amin'ny 420 ka hatramin'ny 420 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny tapany atsimo nosy iny dia ananika hatrany amin'ny 30 degré celsius mihitsy izao any Toliara. Araka ny efa nolazaiko teo moa mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 70 degré celsius mihitsy ny maripana ambony indrindra izay ho antsika aty amin'ny manodidina ny Akazoabo, Beroroa, Ampani ary any Betoky any izany. Raha ny toetry ny andro ho an'ny alarobia kosa indray no jerentsika dia saika hisy orana hatrany aloha ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara. Torak'izay ihany koa any amin'iny morontsiraka avaratra andrefana iny izany hoe morontsiraka Diana, Sofia ary Boeny. Any amin'ny manodidina ny faritra Bongolava ihany koa dia mety hisy ihany ny herijika hisina orana tandrifindraona indraindray. Ny faritra sisa moa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ny alarobia kosa indray tsy dia misy fiovana firy aloha raha noharina ny talata izy manodidina eo amin'ny 30 degré celsius hatrany aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Fa raha ho an'ny toetry ny andro alakamisy kosa indray ary dia namarika ny toetry ny andro aloha ny orana hatrany any amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara. Torak'izay ihany koa any Diana sy morontsiraka Sofia aty amin'ny atan'ny Melaka sy Bongolava ihany koa dia hisitraka izay orana tandrifindraona izay. Any amin'ny manodidina ny laka Iotry ihany koa dia vinavinaina misy orana tandrifindraona. Ny faritra sisa rehetra kosa dia saika maina amin'ny ankapobeny. Raha fehezina zany dia any amin'ny faran'ny herinandro anoany mihitsy vao mety hisitraka orana indray isika eto amin'ny faritry ny afovoantany. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ho an'ny alakamisy izay kosa indray dia somary nahitana fiakarany kely aloha ny aty amin'ny faritry ny afovoantany manodidina eo amin'ny 17 degré celsius ka hatramin'ny 20 degré celsius eo. Ny any amin'ny tapany atsimo ihany kosa dia saika hisy fidinany kely ny aty amin'ny manodidina ny atan'ny atsimo andrefana sy Androy. Fa ny any Toliara any dia tsy dia misy fiovana firy manodidina amin'ny 5 na 30 degré celsius eo. Dia izay indray raha mivinany teatry ny androntsika ho amin'ny 3 andro manaraka tompoko lahy sy tompoko vavy manome fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.